Efatrano sisa ade gadona ny fetin'ireny izay amin'ny alahady fa 20 ny volana Mey izao. Efa hita mirantona teo am-pivatra ihany koa araka izany ireo karazana fanomezana ho an'ireny izay amin'ny endriny maro samihafa. Fanomezana ho an'ireny tsy mbola mandeha ny tsena hoy ireo mpivarotra ary mbola ratsy ihany koa amin'izao. Tena maivana tsotra ny isataona zay ary matahotra mihitsy mpivarotra vidy tsisy hita mihitsy sahirana amin'ny olona fa le fety ankalazaina foana dia miandry ny eglizy zaho mba hividy cadeau eto aminay nefa misy tsiraray zaho fa tsy matetika be any amin'ny kely rina zay efa ememba dia mba misy makakoa zany fa 175 dia 100 ohatr'izany vera zavatra azo atolotra an'ireny daholo zaho moa ny anay eto dia betsaka fampantamy betsaka fampandovola tena mandeha zao flera le cadre aloha mbola tsy dia mandeha amin'izao fa le cadre zao misy 40 minutes sy misy 60 tena aloha amin'izao ohatra mbola mangina dia izy amin'izao fa tsy hoe rehefa tomboka be vao tena mandeha. Manan-danjany eny noho izy kitapo nofonosana nanabe ary mitaizany zanany. Tsy adiny ireo ankizy araka izany ny mividy ny fanomezana ho azy isaky ny fetin'ireny toy izao. Ity tovovavy ity mbola ao anatiny misafidy ny fanomezana ho tolony ho an'ny reniny. Satria tiako ny endrika mbola vao mijery aloha rehefa mahita azy. 2 arivo ariary dia efa mahazo ireny fanomezana tolotra ho an'ny reny ireny aty amin'ny mpivarotra. Ahitana ireo karazana voninkazo, ireo cadre misy firaren-tsoa ary ireo karazana fanomezana tolotra ho an'ny reny izay azo isafidianana.